Sanatria zany tsy seza akory no dediaviko fa raha ny sitrapoko raha ohatra ka tena efa kambo vavy a efa vita hoy aho hoe aha efa ampy zay dia aleoko mipetraka any tokantrano miaraka amin'ny vady aman-janako na mieniny atao hoe fahatezerany sasany fimenomenoman'ny sasany dia mety matahotra tantina dia aha alao andro namana soranada zay asa vonany ampandrosiny ampanotokany angamba zao anefany mbola betsaka ny zavatra tokony mbola ataotsika betsaka ny fanantenana ny mena betsaka ny fanampy nataotsika tamin'ny 20 sy 2 arivo tsapako fa betsaka koa ny mbola tsy vita ka noho izany a dia hoy aho hoe miaraka amin'ireo ekipako ireo hoe aha andao tsika amarana na andao tsika anoy zay mbola tsy vita eto aho zany dia namafindray hoe nisy toerana efa navitana zavatra zany akory tsy hoentitsika hielonana an'ireny satria zay le atao hoe vitana hoy aho satria mpamatsy an'ireny rano fisotro madio reny re olona dia olona ataotsika hoe olotsotra ny sasany orinasa ny sasany ONG ny sasany tsy fanjakana tamin'ireny andro ny tetezamita reny ka maro ny zavatra andresahana tao reny zany nahazo vitana kely sasany mbola tsy vita zao nefa nytiako ambara aminareo nandritra zay fotoanandro zay raha miteniny olona hoe inona ny vitany tantinina tao maro angamba mety mahita eto an-tanety miditra amin'ny valo atompoko amin'ny valo alina vao mody any an-trano ino nataoko ao ngasa matoro amin'ny birao mikarakara miezaka misaintsaina ny zavatra rehetra zay tokony atao dia mitady ahoana nanaovana an'ity ahoana nanaovana an'ity zany rehetra zany a dia anisany mety hoe tsy nitondra nandritra izany fotoanandro zany tsy nahita valiny ianareo satria mbola atao hoe miazoazo a ny mpamatsy fa nisy ihany ny mpamatsy resy lahatra raha ohatra ka nangatahana reny tetikasa tsara nireny le sekoly any ambato mitsangana ny rano sotro madio any ampanataovana noro sinsisa ka nenareo sasany dia zao no tiako lazaina aminareo efa mipetraka tsara ao amin'ny broko ao za moa zao tsy miasa ao tsony fa ao le izy tetikasa efa mipetraka ao tetikasa efa mandehandeha ho atsika eto an-tanety ho atsika eto anjoma anisan'izany raha tadidinareo miaraka tamin'ireny teknisianina reny andray andro ary tsapanareo zay a hitanareo teto a mialy any babay mpanabatonga hoe aiza nasina ny rano fisotro madio zao anefany efa ao anatin'ny laharana daholo zany rehetrarehetra zany fa mila faharetana ka hoy aho hoe raha zany rehetra zany ny volavolaina tao nandritry ny aman-taonany mety anareo mety milaza hoe inona koa no nataony tao matory fotsiny mihinam-bola amin'ny commune mialatsiny aho fa zany anisan'ny tena sarotiny amin'izany atao hoe kolokolo dia zao a iveriny izahay ary ireo mpanolotsaina niaraka amiko ireo tsy zany fa andriamatoa Jean Louis Ramatoa Olga reo niara-dia tamiko dia hoy aho miatsoan'izy mianada reo hoe mbola maro any zavatra tsy vitatsika e andao hiaraka ary iroso any fampandrosoana ary tsy mahazo miala maina io miaraka amin'ny tantinina raha ohatra iandeha tantinina fa tsy nitetika asa rehetra zay ny volavolaina tao a no sanatriny zany a no sasany a no falifaly rehefa tonga le tetikasa dia izy no andeha anao ny fitokanana nefa zany zay reo ny kondro tao tsy ekena koa zany aloha zay miantony teny iverenanay tompoko antony ndray zay miantony faharoa ko satria nandeha rery hita tsara fa sarotra zany atao mandeha rery mandaika zay rehetrarehetra ao amin'ny fiasana ao amin'ny birao milaza hoe
nandeha tsara ny tao, tolona ny tao, ka nanapa-kevitra izay satria ny foto-kevitry ny HVM tompoko dia fampandrosoana, azay ny zavatra dia tiavintsika, kilona moa no maratsy an'izany dia andao ary tsika irosany ny fampandrosoana e, dia miaraka amin'ny HVM zany misy.